Tena ny tsy fampian'ny rano mandro seza mihitsy miampy ny fahanterana sy ny mety fahasimban'ny fitaovana ampiasaina no mahatonga ny olana famatsiana rano eto Antananarivo sy ny manodidina. Rano fanadihadiana natao. Miteny ho azy ny tarehimarika. Vokatra andrasana ao mandro seza, 4,3 metatra tora-droa. Vokatra tena misy anefa 2,3 metatra tora-droa. Filana ho any Antananarivo 3 metatra tora-droa. Rano tsy ampy amin'izany 4 metatra tora-droa. Inona ny vahaolana? Fametrahana toerana hafa ankoatran'ny mandro seza fanadiovana ny rano misy ho lasa ho rano fisotro madio. Efa vonona io tetikasa io raha ny fahafantarana azy fa ny fanatanterahana ny asa sy isandrasana. Ny probleman'le rano tapaka zany ety aminay lasa lafo be le rano tena marina. Raha ohatra zao hoe ole 50 ny ray bidon zao efa 200 ny any tanànan'olona any dia lasa ohatrany hoe ilarana be io rehefa sendra misokatra amin'ny pompe satria hoe sy tapaka foana isaky ny maraina. Ohatra hoe maraina zao tapaka amin'ny enina dia efa harivariva andray izay foana dia mameno rano ny olona amin'ny alina. Dia nefa le fandriampahalemana koa amin'ny jiro efa problème be satria ohatranay zao voaingana kely tety misy mpanendaka amin'ny 9 alina ve dia misy mpanendaka amin'ny 9. Voka-dratsin'le fahatapahan-jiro aloha dia amin'le asa mihitsy satria ao anatin'le asanao tsara mihitsy le izy mitapaka dia mirongatra ihany kokoa ny tsy fandriampahalemana satria manararaotra fa maizina. Dia eo amin'le rano indray amin'ny 2 maraina anao dia efa milahatra satria tapaka amin'ny pompe dia mandeha kely. Amin'ny rehefa mandeha izy mbola maloto ihany. Miaratsy hatrany ny sary na ara-politika na ara-toekarena na ara-tsosialy. Eny fa hatramin'ny diplomasia aza raha mikasika any Madagasikara no resahana. Tsy finiavana itanisany tsy mety fa mbola mitombina hatrany ilay efa nambara hatr'izay hoe toy ny vorona azo nadala ny firenena malagasy ka raha tsy maty mifohifohy volo. Manahirana sy mampanongo tena ihany hoe dia tena firenentsika mihitsy ve no sarotra ampandrosoana sa ny finiavana sy ny fahaiza-manao ny tsy misy sy tsy ampy? Tapitra misongona antsika daholo ireo firenena taoriantsika kanefa no dradradradraina fa isika no ampindram-bola any Komoro ho sangany aty Afrika. Eny no lazaina mihitsy aza fa hanavotra izao tontolo izao. Asa na mba mandiny tena ihany ilay mpanao politika niventy izany fa ilay Komoro tono amevanina zany efa nikopa-kelatra. Manome lesona ny vazaha ho mandany vola be amin'ny fitaovam-piadiana sy ady fa tsy mahita ny ambany maso. Betsaka anie ireo fandanim-pony eto mandany vola sy arena anie ny mpitondra eto fa tsy mamorona arena miaingo ambony tsikoko nefa toa maneson'ny malagasy ny fanapahan-kevitra. Ny resaka fanjakazakana amin'ny endriny rehetra aza moa efa tsy lazaina intsony fa dia tena anaran'ny very sisa izany fanjakana tandalana izany eto Madagasikara. Efa tsy misy arofanina intsony fa manao izay mahadiavolana ny saina. Fandrosoana inona no hovanina amin'izany? Nous avons à ce jour plus de 300 exposants, 300 stands confirmés, ça représente un peu plus de 100 exposants. Manana tombony hatrany ireo mpandraharaha malagasy maniry ny hiditra amin'ny sehatra iraisam-pirenena tao anatin'ny taona maro nisian'ny foire internationale de Madagascar. Ankoatran'ny fifandraisan'ny samy mpandraharaha sy sehatra malagasy mantsy dia marisika mandray anjara ary mifandray mivantana amin'ny mpandraharaha malagasy hatrany ireo firenena namana. Nous n'allons pas mettre pour l'instant d'invité d'honneur. En tout cas, c'est en cours de discussion. Ce sera une surprise pour les visiteurs et les exposants s'il y en a un. Mais en tout cas, tous les exposants étrangers seront mis en avant. Et les exposants locaux, nous essaierons également de faire en sorte que tout le monde ait sa chance de réseautage et sa chance de visibilité auprès des acteurs locaux et des visiteurs. Miditra amin'ny andian'ny 17 ny foire amin'ity taona ity, izay tanterahana ny 17 hatramin'ny 20 Mai 2024 etsy amin'ny zone Forelo. 300 et quelques stands qui sont confirmés de notre côté, ce qui représente plus de 90% en fait, 80 à 90% du hall d'exposition, et ça représente un peu plus d'une centaine d'exposants de tout bord et de tout secteur. Ankoatran'ny Madagasikara dia miisa 9 ireo firenena handray anjara ary isany ahazo sehatra manokana ny tanora, ireo vehivavy mpandraharaha, ireo mpisehatra amin'ny fikajianan'ny tontolo iainana. Tanjona ho iny mpikarakara ny film 420 ny anasongadinana ireo mpandraharaha malagasy
ary isavalalana ireo izay maniry ny hiditra amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nous, Forello Expo, on veut vraiment travailler avec les services publics, avec l'État malagasy, parce qu'on sait que le secteur public et le secteur privé, quand ils travaillent ensemble, ils arrivent à faire de belles choses. Voalazako teo hoe samy io amin'ny latsaka eny fotony. Midina aloha reny mba miosopotaka miaraka amin'ny any ambanivohitra e. Enoy ny hevitry reo olombelona mahafirenena ny firenena mahamalagasy ny malagasy reo. De satria fantany ninona filan-kevitra na assise nationale, assise régionale, conférence nationale natao teto hafa ny hevitra ny avy any ambanivohitra rehetrarehetra any rehefa tonga aty ambony aty le izy de miova ny filan-kevitra aminy de azahoana ny firaisan-kina rehefa avy eo. Io hevitry ny be sy ny maro io ny lasa hery tsy haitoaina ho an'ity firenentsika ity. Tsika vao mametraka an'le hoe rindran-damina na tena ilay système ozy ny vazaha tokony fampitondrantsika amin'ity tanitsika ity raha mbola mizarazara ity Madagasikaratsika ity voaviraviran'ny adila ara-tseza ara-pahefana zay fangoronan-karena ny ao ambadika ao, fangoronana fahefana dia mbola tsy hitondra an'le tombotsoa tena ho an'ny firenena sy tena ho an'ny vahoaka tsy mandady arona, indrindra fa ireo maro anisa any ambanivohitra ny ady hevitra mikasika an'izany.